Ny 9 jona lasa teo no niforona tao Paris ny fikambanana Ravao io Colisee io sy ny fikambanana arovako ny vakoka malagasy. Anohitra ny fanorenana ny Colisee atao ny fanjakana malagasy ao anaty faritry ny Rova. Efa maro ny dingana nataon'ny fikambanana hatramin'izay. Voalohany niaona tamin'ny Tare Général UNESCO International France Paris izay miadidy ny fiarovana ny vakoka ny kolotsaina pirenena eran-tany. Faharoa niaona tamin'ny taliha ministère culturel frantsay eto Paris. Fahatelo fifampiresahana taroby sy fanakalozana mail tamin'ny société civile ICOMOS izay misahana koa ny fiarovana sy ny kolokoloana ny vakom-pirenena rehetra eran-tany. Faefatra fampifantarana tamin'ny mail sy fanakalozana an-taroby tamin'ny ambasady ny Angleterre sy ny ambasady ny Maroc izay makasitraka izao hetsika nataona izao. Miantso ny malagasy monina ny Frantsa indray araka izany izy ireo ny sabotsy 10 oktobra izao amin'ny 4 ora tolakandro ifampitaona eo anoloan'ny masovon'i Madagasikara ao Paris. Isy ny fizarana are-pahalalana momba ny vakoka Anatirova mandritra io fotoana io. Mananga antsika malagasy eran-tany amin'ny sabotsy 10 volana oktobra io amin'ny 4 ora arivo iaraka aneo ny fandavantsika io zava-maloto Colisee io. Veleso ny lapoaly, kapohy ny vilany, tsofo ny sifle, de miaraka amin'ny vazony hoe raha vao ny Colisee, raha vao i Colisee, raha vao ny Colisee. Efa nahazo ny alalana avy amin'ny prefektura ny etsika ka mahazo mamory olona hatramin'ny arivo.